Somary sitaka kely indray nivohitra kosa sika tokantrano folo vao amin'ny commune Matasoa district-ny Manjakandriana no tsy manan-kalofana tao aorian'ny fandravanan'ny fonenan'izy ireo rotokom-bolana lasa izay nitondra ny etaetana sy ny fitarainany ary izy ireo tamin'ity andron-droan'ity fanadihadiana ho itindravaka Randriaminala. 20 andro zao ireo tokantrano miisa 10 voazera-trano no tsy nanan-kalofana sy nitsoaka tany an'ala no nitahotra sy ny tsy fahalalana ny lalàna. Empolo taona nipetrahana teto amin'ny toerana sy nanajary ny tany teto anivon'ity commune Matasoa district Manjakandriana ity izy ireo tsy nahafantatra ny fisiany raharaha teo anivon'ny fitsarana ireto fianakaviana ireto ary tsy nahalala ny fivoahan'ny didim-pitsarana izay mandita ny fanesorana azy ireo amin'ny tany. Avy hatrany araka izany dia vady tany sy andia miaramila no niroso tamin'ny fandravana ny tranon'izy ireo ary tsy nisy na dia fampilazana miloha aza. Efa nanao ny dingana rehetra angatahana ny tany amin'ny fanjakana moa ireto fianakaviana miarambony ireto hatramin'ny taona 2012. Ankehitriny anefa dia misy ny olona mitolona ho tompon'ny tany. Tamin'ny 2011 nenay ny tribunal nandeha dia tsy nipotra mihitsy raha fotomena lanto. Dia efa nangalana ise izy tao aoriana amin'ny fandravana ny tranonay dia tsy tonga tany izy. Dia tamin'ny 21 juillet teo vao 2014 ity izy vao tonga tany miaraka amin'ny avocat anankiroa. Dia nanome taratasy fifehezan-teny tany izy. Fa nenay izany nitenenin'ny tribunal hoe 10 hektara ny tany azo angatahan'ny olona iray. Dia fa nakany amin'ny domaine sy ny topo izahay niteny tamin'le nakan'le taratasy dia aterina ny tribunal zany le taratasy. Nanatanteraka fidinana ifotony teny toerana tamin'ny andron'ny azoma 20 jolay teo nisy olom-bavimahoaka Madagasikara Naivra Olodinina sady filoha an'ivo miram-panadiady momba ny olana fananantany eo anivony ny teny miram-pirenena atao aorian'ny fitaraina nataon'ireo vahoaka ny arambona. No mareny tompon'andraikitra ifotony izay niona tany toy ny ben'ny tanàna ny chef district sy ny tompon'andraikitra filaminana fa ampolo taona ny maro tokoa no nanajary ny tany ireto vahoaka ny arambona ireto. Nisy ary ny sosokevitra natolotro ny solom-bavim-bahoaka dia ny fanomezana azy ireo mpisolo vava hiaro ny zon'izy ireo. Nandehananay taty moa tiako izany mampahafantatra hoentany rendanitra tiako ampahafantatra ny rehetrarehetra ihany fa mahafilohany voamera mpanadiady ny olana fananantany eto Madagasikara ny tena mahasolom-bava-mboaka amin'ny Madagasikara dia ampifatahako fa tsy resaka politika akory na hitarika ny olona tsy anara-dalàna fa nohitra amin'izay hitarika ny olona anara-dalàna fa rehefa misy fitaraina dia tonga tany aminay hoe aty Matasoa lavitra be aty hitanareo ny atamba eny amin'ny toerana eny zao ny sary napotra ny teny ny sorona fotsiny zao izy amina didim-pitsarana zay tsy nahatrehany io natsoina azo nareo jerena fa hoe ao anatin'io dia didim-pitsarana tsy ny fanatrehana akory mbola mandeha koa ary lay fitsarana amin'izao fotoana izao mbola misy ady mandeha dia ny sorona fotsiny le olona dia any anala le olona mipetraka dia zoanay amampiaro vahoaka anay nianahana kokoa miaro sy manasoa vahoaka nandehananay teto amin'ny ben'ny tanàna sy teo amin'ny chef district sy teny amin'ny gendarmerie nanao fanadihadiana amin'izao fotoana izao le olona ny sorona teny nefa le fitsarana ray ary mbola tsy vita akory eo anatrehan'izay zany tiako ampahafantarana fa mitoy ny fanadihadiana izay iran'ny Madagasikara dia anaovany tatitra le izy. Namafisiny ity solom-bavim-bahoaka ity fa fitadiavana vahaolana manoloana ny olana fananantany izay anaovan'ny vahoaka fitaraina anivon'ny birao no andraisany andraikitra tahaka izao. Ny voamera-panadiady izay tariny raha teo dia efa manao fanadihadiana makasika ireo olana fananantany ka ahina hitarika amin'ny tsy filaminana eo amin'ny fiarahamonina. No mareny ihany koa fa tsy mijanona eto andrenivohitra ihany ny fandraisan-draikitra hatanterahany fa miparitaka eny hatrany amin'ireo toerana ambanivohitra aza.